Ry havana, ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Hivavaka isika, tsy mitsahatra izay ny misaotra anao isan'andro san'andro Tompo, satria na dia izao fahavelomana izao fotsiny azy dia tena zava-dehibe ho anay, ka mankasitraka indrindra. Dia metraka ny fiainanay eo am-pelatananao izay, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ny fomba entin'Andriamanitra manao ny fanavaozana ny tontolo iainana indray no hojerentsika anio. Izany dia voarakitra ao amin'ny Ezekela 7:7 andininy 1 ka hatramin'ny 12. Nentin'ny anjely tany amin'ny tempolo Ezekela dia nahita fahitana lehibe izy, dia ny amin'ny oniny ranonaina izay mivoaka avy eo ambaniny lafiny atsimon'ny tempolo, eo atsimon'ny alitara. Izay zava-mananaina rehetra andalovan'ity ony ity dia ho velona avokoa, ka hisy karazana hazandrano sesehena hita eo zany. Hoy ny 7. Mivoaka avy eo amin'ny tempoly ny rano ary afara ao amin'ny ranomasina maty. Noho ny habetsahan'ny tahan'ny sira ao amin'ity ranomasina maty ity, dia vitsy ny zava-mananaina afaka mivelona ao. Fa rehefa tonga ao kosa, ao ny afaran'ity oniny ranonaina ity, dia ho sitrana io ranomasina io, ka hisy hazandrano maro karazana be dia be, tahaka ny any amin'ny ranomasina lehibe no hita sy alaina ao. Hoy ny 10. Kanefa kosa ireo heniheny sy onaona ao amorontsiraka dia tsy ho diovina avokoa akory, fa avela ho fakana sira. Hoy ny 11, satria tena ilaintsika olombelona koa ny sira. Mahagaga izany fanavaozana ataon'Andriamanitra izany, mba hitondra soa be dia be ho an'ny voariny rehetra, ary indrindra fa ny olombelona. Manamafy an'izany ny tenin'ny Isaia mpaminany ao amin'ny 7:7 manao hoe: ampiboboika renirano ao amin'ny tendrombohitra mangadiady aho, ary loharano ao amin'ny lohasaha. Hanao ny efitra ho farihy aho, ary ny tany karakaina ho loharano miboboka. Farany dia hoy ny Ezekela 7:12 ity mamarana azy hoe: ary eny amoron'ny ony, eny andanin'ny roa no anirin'ny hazo rehetra fihinam-boa. Tsy halazo ny raviny na ho lany ny voany, fa movoavoavao isam-bolana izy, satria mivoaka avy ao amin'ny fitoerana masina ny ranony, ary ho fihinana ny voany, ary ho fanafody ny raviny. Rehefa mitondra fanavaozana ny Tompo dia ny tsara indrindra sy ny mahasoa antsika, zavaboariny rehetra ary indrindra ny olombelona no ataony diavana. Isaorantsika azy zany, ary mampiritreritra antsika koa mba hitondra fihavozana ho antsika izany asan'Andriamanitra izany. Fa izay misongadina eto koa dia ny tena loharanon'ny ony dia tsy iza akory fa Jesoa Kristy, loharanon'ny fahasoavana sy ny famonjena rehetra ho antsika. Io mivoaka avy eo amin'ny tempolo, eo amin'ny alitara, ary tahaka an'izany koa hoe avy amin'Andriamanitra mihitsy ilay Jesoa Kristy mitondra fanasitranana, mitondra fanavaozana, mitondra ny soa sy ny tsara rehetra ho antsika. Izay no faharitana amin'ilay atao hoe fahasoavana, ary izany koa no tanteraka amin'ilay atao hoe famonjena. Ry havana, ka dia ingany mba ho tanteraka amintsika avokoa izany, ary mba anisan'ny azo tombony gokan'izany fanavaozana entin'Andriamanitra izany izaho, ianao, tsika tsirairay avy, eny isika rehetra. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay Tompo, fa izao tontolo izao na dia simba aza, dia ianao koa no mahay mitondra fanavaozana amin'izany mba hitondra soa ho anay koa. Dia ampianaro izahay, avao ihany koa miaraka aminao Tompo, azahoanay migoka an'izany fahasoavana sy famonjena, ary fandraisana ao an-tanana ny fiainana izany.
dia apetraka eo am-pelatananao indray Tompo izay rehetra ataonay amin'ity tontolo andro ity, indrindra amin'izao faraparan'ny herinandro izao, mba eo ambany fiarovanao, amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ho aminareo ry havako, ny fiadanan'i Jesoa, amen.